fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia faly miarabanao indray Herliva Razafy Manantsoa ao anatin'izao fandarana iray vatsy iray aina izao, mbola mandray hatrany izao onjam-peo izao ary dia tononona ny fiadanan'ny tompo ao aminao sy ao amin'ny ankonanao. Fifaliana ho andray ny miaraka aminao anatin'ity fandarana ity, iarahantsika mifampizara indray izay rehetra mahasoa antsika, ary dia fotoana naharitraritra zay mbola nijerentsika hatrany ny amin'ny isaka fitaizana, indrindra ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Dia ny rarina indrindra dia ho ampiarinao zay rehetra hitarian'ny fanahy masina anao amin'izay rehetra zaraina aminao eto amin'ity fandarana ity, ary irarina indrindra mba ahita vokatsoa sy isy fahombiazana eo amin'ny fifandraisanao amin'ny zanakao amin'izay rehetra ifampizarantsika, ka hatonga anao sy ny zanakao ho lasa mpinamana ary ho tsara fifandraisana, ahafahanao mampita izay rehetra afatra sy avy amin'ny tenin'Andriamanitra tokony ainany, sy izay fitaizana efa azonao hitanao fa tsara sy mety teo amin'izay niarahanao ny aina tamin'ny ray aman-dreninao tany aloha ihany koa zany. Fa mialohan'ny hijerevantsika hanoizantsika zany mbola dinidinikany amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany, dia andehantsika metraka eo amin'ny tompo indray izao fotoanantsika izao ivavaksika. Misaotra indrindra Andriamanitra fa mbola sitraka ao hatrany mbola iarahanay miara mifampizara izay mahasoa, hanatsarana tokoa zany fiainan'ny ankonany zany, satria dia zany teanao mifanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Tianao mba hiadanao anatin'ny tokantrano, isy fiarahamonina mirindra sy milamina, ka hahatonga anay ray aman-dreny hatafita izay afatra avy aminao rehetra ho voarain'ireo zanakay. Sarotra ny mifandray satria matetika dia olana no ateraka zany fifandraisana zany, ary ady no matetika mitranga eo anoloan'izay hoe fampitana ny afatra rehetra. Ijerena zay hoe ahasoa ny ankizy, kanefa dia misaotra anao zay mbola omenao ity fotoana ity, aizanay mifanoro hevitra ary ny angatany indrindra dia ny fitarian'ny fanahinao masina, indrindra ho an'ny mpiaino, aizany manavaka zay rehetra avy aminao, aizany mijery zay rehetra mahasoa, ka anovany zay rehetra tokony ahitsy eo amin'ny fomba fifandraisana amin'ny zanaka izany. Mbetsaka ny zavatra efa mahazatra anay Andriamanitra, efa manimba ny fifandraisanay amin'ny zanakay, nefa everinay ho reny foana ny mety, ka zany no angatanay aminao anloranao saina, aizanay manova fihetsika, aizanay manova mihitsy ny fomba fisainanay araka ny tena hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Dia misaotra indrindra Tompo fa tsara loatra ianao ary fantatray loatra ny fitiavanao. Dia ho voninahitra ao indray ny Tompo zay rehetra ho tanterahinay amin'ity anio ity. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Fa mialohan'ny hidirantsika ny amin'izay hoe loha hevitra irahantsika mijery indray amin'ity anio ity, dia andehantsika hiaraka amin'ny rakikira ray tsoana indray misaotra sidera. Izy ity moa zany izay no mariantsika ty ambolohany hoe avy amin'izany misaotra sidera zany tokoa avokoa ny hira izay hitintsika sady andravahana no akana afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra amin'izany hira izany. Iarahantsika misaotra sidera zany ity
andaotika mba hitera. Izany tokoa no irarina amintsika dia mba handraisantsika anatra rehetra indrindra zay avy amin'ny tompo arak'izay tononkira izay. Io jerentsika zany amin'ity anio ty aloha hevitra sy io jerentsika de hoe ahoana ny fomba iainona ny ankizy mba hisokafany iresaka amin'ny ray aman-dreny. Ahoana ny fomba iainona ny ankizy mba hisokafany iresaka amin'ny ray aman-dreny. Loha hevitra hita ho lehibe tokoa zany satria eo amin'izany fifandraisany ray aman-dreny amin'ny zanaka zany dia matetika ny zavatra fahita eo amin'izay hoe fahasarotana fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay dia maro amin'ny ankizy zany no lasa mioron'olona amin'ny ray aman-dreny. Tsy mety milaza amin'ny ray aman-dreny zay fihetseham-pony lalina izay ny ankizy. Ary everiny fa ny miteny amin'ny ray aman-dreny de lasa ohatrany hoe mamono antoka azy satria tsy azahoany izay tediaviny. Ary matetika koa de rehefa tsy mifanaraka amin'izay fiheveran'ny ray aman-dreny ny zavatra zay resahana na zavatra na ny toetra zay aseho dia lasa voapepo lava zany ny ankizy. De lasa diso fanantenana ihany koa izy matetika eo amin'izay hoe resaka tiany atao kanefa noho ny tsy fitoviana fomba fijery vokatry ny fitezana na tsy mitovy, vokatry ny fandrosoana, vokatry ny elanela taona misy raha teo de tsy mba mahazo rariny matetika ny ankizy. De everiny fa rehefa miteny amin'ny ray aman-dreny izy de maty antoka izy. De aleony miolon'olona tsy resaka tsy sokatra amin'ny ray aman-dreny. Ka na de te hanampy aza, na de te hanampy ny zanatsika sika ray aman-dreny zany de to very anjara tsy afaka manampy eo amin'izay hoe tiatsika anjara biriky tsika amin'ny ray aman-dreny atsika natao ho mpitaiza sy ho mpanabe zay de tsy to tsy manana anjara eo amin'izay hoe fanabeazana sy fitaizana ny amin'ny ankizy zay. Mba tonga atsika miteny an'izany de zao hoe rehefa tsy raisin'ny ankizy zany de zavatra ambaratsika. Rehefa tsy manana sofina iaino atsika ray aman-dreny reo zanakitsika ireo dia to very anjara sika.
ka na de miteny asika sy mananatra rehefa tsy ratsy le fifandraisana de tsy tafitany mekizy avy raha tiatsika ambara de manjary azo adika zany hoe very anjary tsika eo am'izay hoe adidy sy andraikitra napetraky ny tompo a amy ray aman-dreny natao mpitaiza sy mpanabe atsika izay satria zany no adidiny ray aman-dreny ny taiza sy anabea ny zanaka zany de inona ro zany no tokony ataotsika ray aman-dreny a mba isokafany ankizy amitsika ka ilazany ny fihetseha-pony sy zay mahazo azy zay tena mahazo azy zany ka afahantsika ray aman-dreny manampy azy a eo am'izay hoe olan'izay zay ny zahantsika hojereny zany am'ty an'ity hoe inona no tokony ataon'ny ray aman-dreny mba hahatonga ny zanany sokatra amin'ny ankizy a ka ilazany ny fihetseha-pony betsaka ny zavatra vitatsika moa teto am'ty fandaharan'ity zany am'izay resaka fitezana sy fifandraisan'izay a ny am'ireny hoe fahaiza miaino reny zany a efa ao anatiny zany hoe mahay miaino tsika miaino tsara tsy manohitra miezaka mahazo ny fihetseha-pony a ary de ho fanampiny rendretrarehetra eny zany ny zavatra hojerevantsika androany ndray hoe inona ndray ny zavatra mbola mety ho fanampiny fa nirariana zany moa de averina foana amitsika mba naraka n'izao fandarany iray vatsy iray ainy zao a eto am'ty radio vaovao mahasoa ty hoe zay maharesy lahatra anao re izay zavatra efa ifampizarantsika eto de aza atao fahalalana fotsiny fa tena mila mandray dingana zany hoe ampiatra izay atao hoe zay maharesy lahatra atsika tokony ho tanterahany zay fa raha feny fahalalana fotsiny tsika ary raha iverimberina eto foana ry zavatra ambara de ny zavatra ampalahelo de zao hoe manjary leo tsika hoe zay indray le izy efa hay zany kanefa eo fifandraisantsika amy zanakitsika tsy hitakory zay mety ho fandrosoana eo am'zany hoe fahatsarany fifandraisana amy zanak' zany ka zay no anetanana atsika foana zany hoe tsy ho mpiaino manadino a araka ny ten'andriamanitra fa ho pakatoa ny am'izay ambara ho mpampiatra mba hatonga atsika tsy hamitaka ny tenatsika fotsiny a ka ho leo ihany kio any amy farany a enganeka tsy ho zany a fa nirarina de hoe zay fampizarantsika izay tadiditsika ho an'izay tsy mandray atsoatra fa an'izay mandray atsoatra moa de afaka mampiatra n'zany fa tsy vitsy a no mifandray amy telefona na rehefa mifaneneny andalana iny am'izay mahafantatra no maneo an'zany hoe tombotsoa azo a eo amy fifandraisany amy zanany a ny am'izay hoe fampizarana na fifandraisana amy vady ihany kio zany a teto am'ty fandaharany ty isaorantsika ny tompo reny a voninahitra ho anazy irery ihany fa satria zay no tanjon'andriamanitra hoe nanatsika fiainana sy fiadanana ary manomboka mitokantrano zany hoe raha ny fihetseha-pontsika moa no mijaly lava tsy misy atao hoe aina sy mba hoe fifaliana joie de vivre ao anatin'zany fiarahana ao anatin'ny ankonany zany isanandro sanandro a ina moa ny fiadanana ananatsika na atao hoe manana vola sy arena azy tsika tsisy an'zany fiadanana azo zany a fa ny fananatsika ny tompo fiadanam-po ananatsika nefa eonatriandreny a misy anjara andraikitsika kosa izay tokony ho tanterahantsika ampitoetra n'zany fiadanan'andriamanitra ao anatsika zany a de miainga am'izay hoe fiovampiainana sy fiovana fietsika izay tarafina sy ampiarina avy am'ireny zavatra efa fampizarantsika eto ireny fa alohan'ny ijerevantsika hoe inona marina zany tokony atao inona marina no tokony ataon'ny ray aman-dreny anatsarana ndray zany fifandraisana zany andeha anaraka iraraintsika tsoahanao amy rakikira saotra sy dera ihany a ity tany itoerantsika ity
ira mahafinaritra tokoa zany irahantsika nanaraka teo zany a, irariana de hoe sady mahazo haintsika eo anatin'ny tondrokizo zany a, mandray ny afatra ihany keo avy amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindrany keo zany a ny am'zary fampizarantsika eto a, dia atonga anao azava aminao zay rehetra tsy nambara, tsy omona aminaina, mety hoe fahalavan' zay resaka ifanaovantsika zany. Tsika zany zao dia ao anatin'ny fandaharana iray vatsy iray aina irahanao amin'ny Erlivra Zavamanantsoa eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa, ary mijery ny loahevitra manao hoe ahoana no fomba iainona ny ankizy mba hisokafa ny resaka amin'ny ray aman-dreny, satria ny olana tsika de hoe maro ny ankizy miolon'olona lasa mikatona tsy miresaka amin'ny ray aman-dreny intsony. Ny zavatra rojerevantsika zay ao anatin'izay de hoe inona no tokony ataon'ny ray aman-dreny mba hisokafan'ny ankizy aminy ka ilazany ny fihetsehampony sy zay tena mahazo azy, ka tonga atsika ray aman-dreny afaka anampy ny zanakitsika am'izay traikefa efa ananatsika ny amin'ny afatry ny ten'Andriamanitra ihany koa izay tokony ho fantany amikasika ny am'izay mety hoe toe-javatra na fihetsika izay tanterahany zany. Anampy atsika zany a, manampy atsika akoatra izay efa hitatsika rehetra de ny fanekena, ny fanekena. Efa nisy ihany nambara atao hoe tena tsefatsefaka izay lazaintsika teny ihany hoe anatsarana ny fifandraisana dia ilaina ny fanekena ny ankizy amin'ny maha izy azy. Fa somary hidirantsika lalindralina kokoa izy amin'ny tianety hoe ahoana ny am'izany fanekena ny zanaka izany, fanekena ny zanaka. Eo amin'ny fihetsika na toetra na mety ho fiteny ataon'ny zanakitsika dia mizara roa ny asiritsika an'izay, ary tsy maintsy izay foana zany no asiritsika ray aman-dreny azy, na isika manaiky na isika tsy manaiky, maneho fanekena zany a na maneho tsy fanekena an'izay zavatra ataony na teneniny na toetra izay efa iainan'izay zany, na isika manaiky na isika tsy manaiky. Fa ny ojerevantsika de hoe ny tanjona zany de ny hoe ahoana no ampitomboana raha ataontsika zany hoe ao anatina mahitsy zoro anankiray izay hoe zaraina roa ny mahitsy zoro anankiray de hoe ny tapany ambony de hoe manaiky sika, ny tapany ambany de hoe isika rehefa tsy manaiky. De ao anatin'izay atao hoe mahitsy zoro zay hoe faritra ataontsika cadre zay zany any amin'ny tapany voalohany de hoe ray aman-dreny manaiky ny fihetsika na ny toetra asehony zanany. Eo amin'ny tapany faharoa kosa de hoe ray aman-dreny tsy manaiky ny am'izay hoe toetra na fihetsika asehony zanany. Arakarak'le toe-javatra io zany mahatonga atsika hoe ity ekeko, ity tsy ekeko. De ny zava-misy ny habean'ireo ataontsika hoe faritra voalohany sy faharoa reo de tsy mitovy. Tsy mitovy. Amin'ny ray aman-dreny sasany le atao hoe faritra misy an'le manaiky lehibe kokoa, ary le faritra tsy aneken'ny zanany kelikely kokoa. Kisarisary etintsika manazava zany ataontsika hoe mahitsy zoro anankiray zany milaza hoe faritra voalohany faritra ny alehibean'ny faneken'ny ray aman-dreniny zanany, ary ny tapany faharoa kosa de hoe ny alehibean'ny faritra tsy aneken'ny ray aman-dreniny zanany. De amin'ny ray aman-dreny sasany ho isika ngeza be zany ny anekeny ny zanany, fa amin'ny ray aman-dreny fa kely kosa ny tsy anekeny ny zanany zany. De ray aman-dreny sasany indray na ny mpivady de efa tsy mitovy reo. Ray aman-dreny sasany indray lay tsy anekeny ny zanany no be dehibe zany ny lafin-javatra, toetra na fihetsika tsy anekeny ny zanany, fa ny anekeny azy de faritra kely, zany hoe ao anatin'ny natoetika hoe ny ray andro de zara raha misy ny anekeny an'zany zanany zany. De io zany no ijerevantsika hoe ny lanjam-paneken'ny ray aman-dreniny zanany. Zay zany jerevantsika eo anatin'izay hoe kisarisary zay hoe manao ahoana ny lanjam-paneken'ny ray aman-dreny ny zanany. Inona ny be dehibe? Ny zavatra tsy ekeny ve ny be dehibe sa ny zavatra izay ekeny? Ka misy
antony miankina amin'ny ray aman-dreny zany mety hanovan'izay lafiny zavatra zay. Misy koa antony miankina amin'ny zanaka. Misy zany a dia miankina amin'ny hoe toetratsika ray aman-dreny mihitsy zany, atao hoe toetra sarosarotiny, toetra zay no zay fa hoe toetratsika sarosarotiny zay de lasa izay rehetra zavatra ataon'ny zanakitsika de to mifanohitra amin'izay zavatra ekentsika zany, ka mahatonga atsika lasa be deabe ny zavatra tsy anekentsika ny zanakitsika. Zany hoe am'ty lafiny anankiray ty zany hoe be deabe le tsy fanekena amin'ny toetrana ray aman-dreny anankiray eto zany de hoe ngeza be ilay tsy fanekeny ny zanany noho ny amin'ny toetrany zany de toetran'izay sarotiny de be deabe ny zavatra tsy anekeny ny zanany. Eo ihany koa ny mety hoe fitezana zay ananany, fitezana zay nitezana azy, kolotsaina zay ananany de manjary lasa le zanany nefa tsy mbola mahatakatra an'zany zavatra ananany zany de manjary lasa kely fotsiny zany ny anekeny ray aman-dreny ny zanany. De amin'ny faritra zay anekeny ny zanany ray zany hoe ngeza be le anekeny ny zanany de zao hoe noho ny toetrany ihany kio voalohany indrindra, noho ny toetrany izay atao hoe tsy de sarotiny loatra, mahay mitsara teny izy ary tsy de miankina amin'ny zavatra manodidina azy loatra no mahatonga azy ho sarotiny zany, fa hoe tsy de mahataitra azy loatra, tsy de mahakasika azy loatra, tsy de ataony mahanorisory azy loatra izay zavatra ataony ny manodidina azy, de mora manaiky ny hafa zany izy, mora manaiky ny hafa izy. Ka ny zavatra tena tanjosika zany de hoe mba hampitomboina ny lafin-javatra aneken'ny ray aman-dreny ny zanaka. Raha ataotsika anatin'le mahitsy zoro teo zany na hoe cadre anankiray teo zany de raha kely loatra ny anekeno ny zanaka ao dia manao ezaka ianao mba hampitombo am'zany. Ka zany hoe miezaka ianao zany tsy hoe mandefitra fotsiny fa hoe mila resy lahatra ianao hoe amin'ny lafin-javatra sasany, amin'ny lafin-javatra maromaro izay toa tsy de mampaninina loatra fa noho ny amin'ny amiko manokana fotsiny de tsy tiako le izy de tsy maintsy zao hoe ahoana no fomba iainon'ny ankizy antsika ray aman-dreny ka isokafany iresaka amin'ny ray aman-dreny. Raha vao kely zany ny faneketsika ny zanakitsika de tsy ho tafita mihitsy, lasa malay ny resaka amintsika ny zanakitsika. Zay zany lafatsika, zay mahatonga atsika hijery eto hoe tsy maintsy manao ezaka, tsy mandefitra fotsiny fa manova mihitsy ny fomba fijery hoe amin'reto lafin-javatra eto eny ara fa indraindray tokoa ny hoe asa miara-mijery tsika, samy miara-mandinika zany ny amin'ny hoe fiainana anatin'ny tokantrano fifandraisana amin'ny zanaka ao hoe misy zavatra to tsy de mampaninina loatra, zavatra atao hoe tsy de tokony hiteraka fitsikerana lava ny amin'ny ataon'ny akisy de lasa ohatrany mahazatra atsika satria ny tanjosika ao anatin'izay de hoe ahatonga ny zanakitsika olona araka an'izay ieveratsika sy andrasatsika aminy. De efa nambarantsika hoe ny olona tsirairay avy de manokana eo an-tsan'Andriamanitra, manokana amin'ny maha izy azy, samy manana ny toetrany, samy manana an'izay hoe am'izay hoe maha izy azy zay zany ny olona tsirairay avy. Ka raha vao tsy manao ezaka tsika manova ho an'indrindra ho an'le ray aman-dreny hoe somary sarotiny loatra zany, raha vao tsy manao ezaka, miezaka manaiky ny lafin-javatra sasatsasany tsy de mampaninina loatra nefa izay anakotabana foana ny ankizy de lasa tsy isokatra amintsika mihitsy izy ary tsy resaka amintsika mihitsy. Ahitana misy ray aman-dreny tena hoe zay zavatra ataon'ny zanany de ahitany tsikira, ahitany tsy mety hatranitrany de manjary lasa vizaka le zanany tsy hitantsony hoe inona ny zavatra tokony ho ataony
satria raha voatady anao zavatra izy de matahotra foana hoe obedy indray a votsika de lasa misy fiforetana lasa tsy ampy fivelarana le zanakitsika eo anatin'izay fa tsisy fahafinaretana hitany ankizy na ataotsika isika lehibe zao ara miaraka amina olona anankiray izay tsy de sarotiny loatra hoe miaraka amy zanany a de tena hoe mampivelatra mihitsy an'le zanany a ary mampitombo an'izany hoe fivelaran'le zanaka zay zany a izay hoe tsy fanekena azy am'izay ataon'izay ka mety ihany koa hoe mampatonga atsika hoe manakely zany a an'lay hoe fanekenany zanakitsika hoe lasa hoe ny fitsikarana ny betsaka de indraindray a le zanakitsika mety hoe votsavotsy izy mety ho manan-kilemy izy miohatra amin'ny zanakitsika hafa izy mety hoe somary misy fahatarana de manjary lasa ohatrany misy fiatraikany any am'ilay hoe fanekena na tsy fanekena azy zany ka nitanjona zany nininona toetra ny zanakitsika nininona mety hoe fisehony ity ivelany a de na ininona koa hoe mety ho fitezana fa azosika mety ho toetra atsika hoe somary sarotiny de zao hoe zavatra andrasana de hoe manao ezaka ny ray aman-dreny mampitombo ny zavatra zay ekeny amin'ny ataon'ny zanany ny tena tiako resahana zany anatin'izany de hoe misy zavatra izay atao hoe tsy de misy fiatraikany makaiza na atao hoe eo manoloana ny sitrapon'Andriamanitra aza raha fa tena jerena tsy de tena hoe miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny akabeazany zavatra zay itenenantsika ny zanakitsika vitsy ihany ny zavatra hoe tena manohitohina ny sitrapon'Andriamanitra am'izay ataony fa ny akabeazany zay itenenantsika sy hoe tsy aneketsika azy a de noho ny amintsika manokana matetika noho ny amin'ny toetratsika zany sy ny am'izay hoe lasitra tiatsika atongavany zanakitsika zany ka izay tsara jereny zay fa tsy voatery hitovy am'izay hoe isika tsy hitovy amintsika ray aman-dreny zanakitsika satria Andriamanitra efa manana planina ny amin'ny fiainany ihany koa efa manana planina ny amin'ny fiainany ka tsy azo terena zany a hitovy amintsika ray aman-dreny ny zanakitsika fa ny am'izay mahizy azy a de manao ezaka tsika anaiky ny zanakitsika eo am'izay mahizy azy zay atety fotsiny zao ohatra ange zao hoe milalao eo le ankizy ka mikasikasika na mikitikitika ny zavatra zay vao nampirimintsika fotsiny de fa jerevo tsara hoe atraizany faneketsika an'izany eketsika ve zany de inona no aseho atsika aminy a raha manao an'izany izy raha atao hoe manao zavatra anankiray izy ampanaovitsika zavatra anankiray na manao zavatra tiany atao manokana na atao hoe mbola kely ala zanakitsika zany a atao hoe manao kisarisary ve sa manao inona de jerevantsika hoe ny fomba anehoantsika an'izany fanekeny zany ahoana eketsika ve le zavatra ataony sa hoe eo anatrehan reny de avy de manatsikerana avy de manampy azy tsika reny zany a maneho tsy fanekena daholo zavatra madinidinika zay le resahako teo hoe tsy hoe avy de mivantana foana hoe ny zavatra anaratsika ny ankizy tsy hoe manohitohina ny amin'ny voninahitran'Andriamanitra akoatra zay efa mazava aloha ary indray de hafa zany fa nefa zany tsara jereny ahoana ny fomba iresahana ampitana an'izany amin'ny ankizy mba tsy hahatonga azy hoe hiteraka hoe fikombonana na fihetseham-po ohatrany hoe fahatsapana ho tsy tiana zany tsara jerevana zany a reny zavatra zeny fa raha vao kely mihitsy ny fomba aseho atsika na ny fomba fitenitsika maneho tsy fanekena ny zanakitsika de tadidrio hoe tsy aombitsika eo am'izay hoe fampitana afatra sy hoe fisoka tsy aombitsika hoe atonga ny zanakitsika hisokatra resaka amitsika izay fa alohany anoizantsika azy a andendretsika anaraka hira anankiray a tsoatsika ihany ao am'raha kira sotra sy tera omamiko So
fa andeha hojerevantsika arany inona no vokadratsiny fahabetsahany atao hoe tsy fanekena zany a tsy fanekeny ray aman-dreny ny zanany ino mbola zavatra hoe ekena sy tsy ekena efa hitantsika teo hoe ny toetrany ny zavatra zay ataony ny mety hoe fomba fiteny ny fihetsika indrindra moa zany ny tena tiana ny atanantsika de hoe ny fihetsika zay ataony zanakitsika indrindra raha mbola kely izy a matetika tsika de satria manana zay veritsika hoe tokony ohatran'izao ty zanako ty ny zanako a de tokony ohatran'izao ka rehefa tsy mifanaraka amin'iny le zavatra ataony zanakitsika de eo tsika no maneo tsy fanekena kanefany a averina ihany hoe tsy voatery tsy maintsy ho tahaka an'izay ny zanakao tsy voatery ho tahaka an'izay eritreretanao azy zay ny zanakao ekena fa samy manana zay everiny tsara ny zanany ny ray aman-dreny rehetra ray aman-dreny tsirairay kanefa de zao hoe tsy azo terena tsy maintsy hitovy am'izay fieveranao manokana ny zanakao indrindra hoe eo amin'ny toerana zay misy anao ankehitriny a sy ny am'izay toetranao a ny am'izay mety hoe toerana misy anao amin'ny ara-panahy hoe efa mandroso ara-panahy be anao a be de be ny zavatra efa tsy ekenao tsony a de hoe tsy maintsy hitovy am'izay ny zanakao ary raha vao manao zavatra tsy ohatran'izay izy a avy de aneo tsy fanekeny ianao satria ianao koa nke isika koa ny tonga eo am'izay toerana misy atsika zao tsy hoe voateraka de ohatran'izany fa be de be ny zavatra efa nandalovantsika be de be ny zavatra efa mety toetra efa hoe tsy eken'ny olona iny koa tam'izay nataotsika fa akehitriny tsika raha tonga eo am'izay hoe mety toerana misy atsika akehitriny eo am'izay hoe toetra sy toe-panahy zay a de tsy terena ho tonga eo am'izay vetivety ny zanakitsika fa mainky aza ny mifanohatra am'izay hoe arakaraky ny tsy aneketsika azy maha izy azy vo make koa manosika azy a anao zavatra zay tsy mifanaraka am'izay tenenitsika indrindraindrindra hoe ao anatin'izao mahakely zao izy mety eto isika fa manompoka miditra ao natao hoe adolescente izy na hoe ny adolescence zany
2 3 4 taona miakatra any de efa anomboka aneo an'izay hoe fanoerana sy fanehoana tsy fankatoavana amitsika izay izy. Inona raha ny vokany rehefa kely ny aneketsika azy de zao hoe lasa mitokatokana izy. Zavatra fahitatsika zany zany raha ny zanakitsika zany no lasa mitokatokana, mitsahatra tsy de miresadresaka, mikombokombona, sosotra lava, be famaliana, manohitra, miaro tena, de tokony andinitsika hoe tokony ezakitsika ampitombo ny faneketsika ny zanakitsika, ampitombo ny fanekena ny zanaka. Eto zany tsika tsy hoe ekena fotsiny am'izao izy de vita de alao anao ny ataony sy ny sitrapony, fa hoe ekena izy fa hoe anjaratsika amin'ny fotoana samihafa no miezaka hoe mampahafantatra azy ny am'izay hoe inona no tsara sy mety, indrindra hoe inona no fanaraka ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tena zavatra tena fahadiana zany de hoe eo am-panatanterahana zavatra izy, eo am-panaovana zavatra izy, na eo am-piresahana izy, avy de anehoana tsy fanekena, avy de anehoana fanoerana, fanambaniana, fanaovana tsinitsinina, de avy hatrany no vokatra zay tonga de atezerana, famalivaliana, fiarovatena, asosorana sy fanehoana zay mitovitovy am'izay rehetra zany. Ka ny ezahana atao de hoe satria fa zany no zavatra aseho an'ekizy, ary tsy vitsy no mifanena amin'ny zanaka tahaka an'izany rehefa manomboka miditra eo amin'ny atao anatin'izay hoe 13, 14, 15 taona ny miakatra zay izy, manomboka hoe lasa be famaliana, lasa tsy miraharaha teny ray aman-dreny tsony, lasa manohitra, de veritsika hoe tena maditra le ankizy, ty zanako ty tena maditra. Fa fandinika zany anatrehan'ireny zavatra reny de ny hoe fandinika eno atrehan'ireny toe-javatra mitrangy reny de ny hoe inona ary sao de kely loatra ny fanekeko ny zanako, sao de kely loatra ny fanekeko ny zanako ka mahatonga azy manao an'izany, sao de kely loatra. Ka ezahana aloha ny manaiky amin'ny lafin-javatra izay azo ekena rehetrarehetra, amin'ny lafin-javatra zay tao hoe natao hoe resantsika teo hoe misy zavatra indray izy na madinika azy na mbola madinidinika azy de mampahiny tsinona koa raha de efa hitenantsika sy andraratsika azy foana de manjary lasa tsy hitantsony zay iainany e. Za zany resaka aminareo, zahako tsy de manana an'izay atao hoe toetra hoe de tena, fa miezaka mihitsy zany hoe mba mampitombo ny fanekeko ny zanako, mampitombo izay hoe fanekeko ny zanako zay. Kanefa ny zany aza tsy hoe mijanona fotsiny hoe manaiky an'izay zavatra hoe samy hafa izay, fa hoe rehefa avy eo amin'ny fotoana izay mahamety azy de any anatin'iny miezaka mampahafantatra azy hoe inona marina moa no zavatra tsara zay tokony ananany. Zany mampianatra zany, miezaka mampianatra ny am'izay zavatra tokony atao hoe toetra na fihetsika na fiteny tokony ananana zany, satria efa fantatsika hoe tsy misy olona azo terena zany na iza na iza hoe ho terena anaiky zavatra anankiray, tsisy azonao terena zany, ndrindra hoe zanakao de terenao fotsiny, tsy maintsy zao, tsy ahatery azy ianao, mety anaiky izy aloha fa ho voafetra ihany zay fahefatsika ray aman-dreny hoe aneriny zanaka anao zavatra anankiray zay. Fa rehefa tena amaly izy tsy ety anao an'izay zavatra zay, na hoe tsy hanaraka ny zavatra ampanaovitsika azy de eo am'izay tsika nlaza hoe tena madiro ty zazy ty. Fa rehefa mezaka tsika mampitombo ny fanekena azy de rehefa iresaka aminy kosa tsika zany amy zavatra zay tsiketsika any aorina de azony hoe lasa mifamaly zany zay hoe fifanekena zay hoe amy lafin-javatra sasany hoe ty dada ity na ity neny ty de manaika amy zavatra maro, ka rehefa mety zavatra zay angatahantsika aminy de azony hoe
mandeha ho azy mihitsy zany hoe lasa manaiky ko izy ka any anatin'izay zany ny tiana ambara hoe tsy hoe mijanona fotsiny anaiky an'izay zavatra ataontsika fa hoe any aoriana amin'ny fotoana zay mahamety azy de anjarantsika no miteny an'izay zavatra zay fa raha indrindraindrindra raha eo ampiresahana zany a no avy de tsy nirina foana avy etany de anehoana zay tsy fanekena lava zay na an'izay zavatra ataony de tonga de avy de tsikeraina lava anehoana tsy fanekena zany a de manjary lasa mampitombo elanelany zany a manjary mahatonga azy mikatona tsy te hiresaka itsony ny zavatra tsy ndriko zany de zao ny fanekena ny fampitomboana ny fanekena ny zanaka tsy midika hoe fampanarana-po azy a amin'ny zavatra ratsy fa tsara diniatsika hoe inona marina moa ny zavatra tsy anekeko ny zanako atsika jerena zany rehefa manomboka hoe misy zavatra ataony na zavatra zay angatahany na zavatra zay ataony na angatahany na hoe resahany a de anjaratsika mijery hoe inona moa no tena lafo ratsy ny zavatra ataony ity inona moa no tena hoe maninona ny voninahitran'andriamanitra moa ty zavatra ataony ity na hoe tena tsy makatoan'andriamanitra ve zany zavatra ataony zany tsara dinena ka raha mandinika an'izay tsika de ahititsika hoe ny am'izay zavatra tsy aneketsika ny zanakitsika am'le lisitra be dehibe to vitsy ihany ny tena hoe manohitra ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ireny fa ireny zany ny tokony zavatra hoe tsy azotsika ekena zany hoe reny zavatra eny ihany ny tokony tsy azotsika ekena mihitsy ao anatin'le faritra hoe inona no anekena inona no tsy anekena fa am'izay zavatra hita kosa fa hoe tsy de hoe manimba zavatra be atraiza de aleo re mba miezaka tsika ray aman-dreny manaiky ny zanakitsika fa somary mbola zavatra kapobeny moa zany resantsika zany fa asa hoe atraiza no mety ho voaresakytsika am'ty an'io ty fa amin'ny fandarana manaraka tsy ho vita am'ty fandarany ty avokoa zay fa tena hojerevantsika hoe ahoana ary ny fomba fanehoana an'zany fanekena ny zanaka zany misy fomba maromaro izy hojerevantsika hoe inona ary zany no atao atsapan'ny zanaka hoe tena ekena marina izy eo anatrehan'izay zavatra ataony sy resahany sy toetran'izay fa ny vokadratsy zany de vetintsika teo hoe misy vokadratsiny a de zay tena hoe ngeza be indrindra de zao hoe lasa miataka amintsika ray aman-dreny izy a tsy te hiresaka amintsika izy a mikatona izy a aleo ny kobonina zay zavatra manavesatra azy na zay mba fihetseponina fifalinana inona na manana olana izy de tsy resahany amintsika satria fa fantany fa izy indray no lasa lasibatra ao anatin'izay nefany a mety ho fanampinina ny dediaviny am'izay firesahan'ny olany eo anatrehan'ireny tsika mety tonga de ho taitra avy de anao moraly a hitsaratsara aneo asorana sy ny sisa zany ka aleo ny tsy miresaka zay zany tena hoe lasa simba ny fifandraisana ary tsy ho tafita zy zavatra tsika ao ampitaina ao anatin'izay na de zay raha notanjotsika hoe ny anitsy azy ny anova azy zany ka hojerevantsika ary inona kosa ny tombontsoa be dehibe mety azo ao anatin'izay raha izay no mety ho vokadratsy a inona ny tombontsoa mety ho azo eo anatrehan'izay hoe fampitomboana ny fanekena ny zanaka izay ny fomba fitenin'ny fanekena zany ny fahaizantsika manaiky ny zavatra samy hafa ataon'ny zanakitsika zany a de mahatonga ny zaza ho afa milaza ny fihetsepony tsy hovany na fonifonosiny zay tena fihetsepony marina mihitsy zany no asehony amintsika zay zavatra manavesatra azy no zarainy amintsika ka tombotsongeza be de zay hoe rehefa eketsika izy hoe betsaka ny aneketsika azy le izy zany a tsy hoe ekena daholy fa ndray aman-dreny rehetra de samy manana hoe ity ekeko ty tsy ekeko fa nitanjona ampitomboana ny fanekena fa rehefa mialehibe nle faneketsika azy a de lasa mahatonga azy a ho sailaza ny fihetsepony amintsika zany ho namany zanakitsika akaikitsika ireo mpandinika sy ireo mpitsabo ara de miara milaza fa tena mahomby a ny fampitomboana an'izay fanekena ny zanaka izay tena mahomby ary ireo mpidinika moa zany ireo mpidinika mpanao dinika am'ireny olona manana olana reny de zay hoe ny tena zavatra hampiasainy a de zay hoe fanekena n'lay olona izay am'izay mahizy azy aloha
ary zay tena manampy azy zay a anovan'le olona rehefa aveo. Ny tena mahafinaritra sy tena mahafapo indrindra ary de zao hoe ny fahatsapan'ny zaza fa tiany izy. Rehefa ekena izy de tsapany fa tiany izy. Ny manaiky ny hafa amin'ny maha izy azy zany a de porofom-pitiavana ngezabe zay hoe io izy. De ny fanekitsika azy am'izay maha izy zay de tena atsapany hoe tena tiany izy. Efa niaritsika inona ny fomba faneho-pitiavana fa anisany anankiray koa zany eto hoe rehefa ekena amin'ny maha izy azy izy dia porofom-pitiavana ngezabe de tsapany hoe tena tiany izy. Ny mahatsiaro ekena mantsy a de mahatsiaro fa tiana. Zay mahatsiaro ekena de mahatsiaro fa tiana izy. De mifanohitra am'izay zany hoe izay tsy ekena de mahatsiaro zany fa tsy tiana. Fa anisan'ny tompontsoa koa de zao hoe lasa mankafy ny tenan'ilay zaza. Lasa tsapany zany fa misy lanjany izy, misy vidiny izy a ary de manomboka hoe lasa tiany ny tenany. Be de be ny olona rehefa tsy ekena lava izy a de lasa ohatrany hoe aminy zany a inona tsony moa izy, tsisy ilana azy izy. Lasa jereny hatramin'ny tarehany, lasa jereny ny toe-batany, lasa jereny satria rehefa tsy ekena lava izy de manjary lasa ohatrany hoe izy moa zany ke olona tsy misy dikany, izy zany olona tsy misy lanjany, tsisy olona zay mba hoe manaiky azy, mba tia azy satria rehefa ekena ozy tsika de tiana. Tsisy olona zay mba manaiky na tia azy fa to indrindrindra ny ray aman-dreny zany a to tsisy afa-tsy fitsika. Nefa izy any ivelany mahita hoe ny olona any ivelany a manaiky azy, tia azy. De dikan'izany ny ray aman-dreny zany tena lasa hoe tsy namana fahavalo. Ray aman-dreny fa mezaka ao anatin'izay amin'ny zavatra ataon'izay de hoe anehoan'ny fitiavana anjana ny mahatonga azy manao an'izany. Kanefa ny andraisan'ny zanak'azy de hoe ny ray aman-dreniny a tsy namana, tsy lasa raisiny toy fahavalo azy satria tsy manaiky azy a, tsy tia azy. Tombontsoa ngezabe koa zany de lasa tiany tenany ny olona zay ekena. Manampy ny zaza ihany koa, manampy ny ankizy a anana risi-po hiasa sy hanao zavatra zany ny fanekena azy. Lasa misy risi-po hanao zavatra. Avy matetika rehefa ampepotsika lava izy, domontsika lava izy, zara raha misy zavatra kely no aneketsika azy a de lasa tsy te hanao ninina tsiny fa miravoravo tanana. De vao maiky tsika lasa ohatrany hoe sady efa be famalina no tsy mety hanao ninina de lasa ohatrany hoe mifatratra any am'le zaza daholy, any amy zanakitsika daholy zany a lay faharatsiana rehetra. Kanefa misy anjara andraikitsika ray aman-dreny mahatonga azy eo am'zany toerany zany. Misy anjara andraikitsika ray aman-dreny mahatonga azy am'zany toerany zany. Fa ny fanekena azy manampy azy a anana risi-po hiasa sy hanao zavatra. Fa aleontsika aloha isento kely indray a anaraka hira anankiray indray tsika ny Jesoa tia tsoatsika any amin'ny rakikira saotra sidera. Let's go!
kely sisa ny fotoanatsika de andeha hojerevantsika foy zany hoe inona ary no jerevantsika amin'ny fotoanatsika manaraka indray fa hitantsika tamin'ntian'io ty zany hoe ny fanekena ny zanaka dia fitaovana anankiray hatonga ny zanaka ho namany ray aman-dreny, hatonga ny zanaka isokatra amin'ny ray aman-dreny ka hiresaka aminy, hatonga ny zanaka anana lanja eo anatrehan'ny tenany manokana, ampisy lanjany tenany a, ampisy vidiny tenany a amin'ny tenany ihany, satria betsaka ny olona ny any tanora ny ankizy a ohatra ny heverino tsy misy dikany tsony izy a noho izay hoe tsy fahalebiazany sy fahabetsahany tsy fanekena azy zay, ka miezaka ataon'ny ray aman-dreny zany de hoe mijery mihitsy hoe inavo ny zavatra tokony hanekeko ny zanako, zavatra tsisy dikany be deabe natokana sanandroandro ina ny ankizy madinika de mibetsaka mihitsy a no voapepo voatsara atao tsinotsinona noho izay hoe fitiavantsika ray aman-dreny a ametraka azy amin'ny lasitra anankiray izay tsara sy tena tediavintsika hoe idealy ny am'izay ho zanakitsika zany, kanefa tsy mahomby zany a fa mahatonga fampotehan'le atao hoe singa mahaolona anankiray de ny aina zany a ao anatin'izay ny fihetseham-po, satria rehefa potika zay fihetseham-po zay a de manimba zavatra be dehibe zay a, satria efa manimba lay mahaolona ny fanimbana ny fihetseham-pon'ny olona anankiray, de anjaratsika ny mijery tsy hoe avela anara-po amin'ny ratsy ny ankizy a fa anjaratsika mijery misy zavatra samihafa madinidinika tsy de inona loatra tokony tsy asa rotiny a tokony ho azo anekena ny ankizy a de mahatonga atsika lasa matetika miditra tsehatra mandrakariva de lasa tsy hitan'ny ankizy tsony hoe aiza zany sisa ny ainany fa vo metsika izy be de makatsy izy be de a tsy hitany tsony ho aiza izy a lasa tsy misy lanjany tsony izy a manimba n'lay atao hoe estime de soi zay hoe inona moa le maizy azy ny tenany fanekeny ny tenany zany, fa mineriny tsika mineriny an'io a raha sitrapon'ny tompo a de hijery hoe inona avy ary zany ireo fanehoana na fanaporofona ny fanekena ny zanaka izay, misy maromaro izy a fomba entina manateraka an'izany a ao ny fanambarana tsy tenenina zany a atson'ny ireo mpandinika moa zany communication non verbale, fanambarana tenenina communication verbale, ny fiainona fotsiny ny écoute active, ao ihany koa ny hoe tsy fisalovanana ny am'izay zavatra ataony a fanehoana fanekena ihany koa zany a fampidirana ihany zay ny amin'ny jerevantsika ny amin'ny hoe ahoana ary ny fiainana an'izany hoe fanehoana inona ary zany no ataoko mety mampangetetatsika zao ny hoe inona ary zany no atao hoe atsapan'ny zanaka fa ekena izy akoatran'izay hoe satria fanambara te hoe asehoy ampitomboy a le fanekena azy inona ary zay ampitomboana zay de hojerevantsika hidirantsika lalindalina kokoa amin'ny tsipriany zay hoe fanekena fanehoana fanekena izay eo amin'ny zanaka izay, fa isaorana ianao a nanaraka indray ty fandarana revatsiraina tya mirarina de hoe ahita dinganao atao indray ianao ny amin'ny zanakao a taorina an'izay nainona an'izay didinitsika zay a ny fanahy Andriamanitra ny angatahitsika hitaridalana ny tsiraray avy mba ahaizany mijery inona ny tokony atao eo anatrehan'izany a ary azo ampiarina tsara ve zany a inona ny tokony atao zany manomboka sao sady a io ny zanako akaikinao ao mety efa misy zavatra ataony efa manelingelinanao sady tokony ho ekena ve tokony ho tenenina ve izy ny am'izany a de efa mahafaka manao pratika sady ianao a n'izay voaresakitsika tamin'itian'io ty, fa hivavaka sika isaorantsika ny tompo a sy ametrahana indray
antsika tsy ray avy natrea Andriamanitra amin'ny famarana an'izao fotoana izao hivavaka sika. Jesosy Tompo, lehibe loatra ny fitiavanao, ary tianao ampianarina mandrakarivo izay mba hatonga anay eo anatin'ny tokantrano ao, tsy ho fiainana ho feno fahasorenana na izay ray aman-dreny zany na ny zanakay, tsy ho ady lava, tsy fandratra ara-petsepo lava, fa tianao ho feno fifaliana, ho fifandraisana mahafinaritra, afaka mifampizara ny fihetseham-pony tsirairay. Izahay ianao ary Andriamanitra, ny fanenao masina hiasany amin'ny tsirairay avy, anazava ny sainy, andresy lahatra azy ny amin'izay sitraponao, ny amin'izay lalana tokony izorany ao amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka izany. Be dia be Tompo ny manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka, hiasa mahery anatin'izy ireny ianao amin'ny ankizy na amin'ny ray aman-dreny, ny amin'izay ezaka tokony atao amin'ny tsirairay avy mba hilamina tsara ny tokantrano, fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Dia derainay ianao Tompo fa fantatray fa tsara loatra ianao ary mikendry fahatsarana sy fifaliana ao anatin'ny tokantrano mandrakariva. Dia fiadananao tononay indray amin'izay tranao indray izao onjam-peo izao, misaotra Andriamanitra ao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, angatahanay an'izany vavaka izany. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.